Eny ary ry havana malala amin'ny tompo fa le miarahaba antsika indray amin'izao fotoana efa fanomezana izao hanaovantsika ny hanarahantsika ny fandaharana ny amin'ny resaka psikolojia sy ny fiainana kristianina. Ary alohan'ny hanomboantsika ny fandaharana dia iarivavaka isika. Satranao zahay Jesosy fa tsara aminay ianao ary ny famandram-ponao maharitra mandrakizay. Satranao satria rehefa namorona anay ianao dia nanome anay ny aina, nomenay koa ny tena ary nomenay ny fanahy. Izany dia nosimbainay tamin'ny ota. Nefa Jesosy noho ny famonjena izay nataonao tamin'ny hazo fijaliana sy noho ny fitsangananao tamin'ny maty dia novidinao izay hay tamin'ny ranao. Koa ankehitriny dia efa noforononao olom-baovao tamin'ny batisa masina, tamin'ny fiterahana indray tamin'ny fanahy masina. Koa izahay Jesosy raha navotanao dia satria anananao planina, anananao fandaminana ny fiainanay, ary zany dia tsy tapitra amin'ity tany ity fa homandrakizay dia amin'ilay tany misy lanitra vaovao efa homaninao anay. Koa izao fandaharanay izao Jesosy dia mba hanomananao anay, handrafetanao anay ho amin'izany fiainany tsambatra efa nomananao anay izany, mba haharitanay sy hiaritanay ny amin'ny sarotra rehetra ary hijoroanay amin'ny fahamarinana dia ny teninao izany Jesosy. Ampio izahay amin'izao fotoana izao ny finaina masina hanazava ny saina amin'ny eritreritray, hanazava ny fo mampanainay, hahazahoanay hamantatra ny sitraponao, satria ny finaina masina irery ihany afaka manazava izany aminay. Ny anaranao Jesosy nanomboana izao fandaharana izao sy ametrahana izao fandaharana izao, misaotra Tompo. Amen. Eny ary tompokilasy tompokivavy, tsika moa dia miditra amin'ny tapany fahatelo amin'ity fandaharana ity, dia ilay hoe psikolojia sy ny fiainana kristianina izay naorintsika tamin'ny tenin'Andriamanitra moa ity fandaharana ity, dia ilay hoe fa mihavaoza amin'ny fanavaozana ny saina. Tamin'ny fandaharana roa voalohany dia nanaraka itsika ny fampidirana, atao amin'ny fampidirana dia nanaraka itsika ny amin'ny famaritana ny psikolojia, ary ny antony nanaovantsika ity fandaharana ity eto amin'ity radio ity. Androany ary dia mbola ao anatin'ny fampidirana ihany isika fa hijery ny fototra izay iorenantsika kristiana, iorenan'ny finoantsika kristiana, ny fahalalana azy, izay fototra hahafahantsika mamaritra mazava tsara ny mampiavaka ny fijery psikolojika sy ny fijery kristianina. Ireo fototra ireo no faritantsika mazava aloha, satria ireo no ho torolalina ho antsika ho amin'ny hoavy, halalantsika hoe hay samihafa na hay mitovy ny zavatra tian'ny psikolojia hoentina, dia ilay psikolojia mahazatra araka ny efa nijerentsika tany aloha, ny hoe mampiavaka ny psikolojia mahazatra sy ny psikolojia ara-potokevitra, dia ho hitantsika hoe mifanaraka amin'ny fijery kristianina ve satria izany psikolojia mahazatra izany. Ireto fototra ireto ny tsy maintsy apetratsika aloha mba hahafahantsika mamaritra, mahita mazava tsara hoe mitovy na tsy mitovy, mifanipaka na miara-dalana ny ireo fomba fijery anankiroa ireo. Ialana tsiny moa raha somary mihidy ny feo fa somary tratra ny gripa, nefa saron'Andriamanitra fa mbola afaka moana izao fandaharana izao miaraka amintsika eto. Ireo teboka telo ireo moa dia ny amin'ny mahampanota izay tsy maintsy hojerentsika akaiky amin'izao fandaharana izao, ary ny toeran'ny famonjena sy ny fahamasinana. Ireo teboka ireo dia na dia ny samy fiangonana kristianina dia somary manana fijery tsy mitovy amin'ireo teboka telo ireo, fa itsika moa dia hijery araka ny fomba fijery kristianina loteranina malagasy. Ka raha mijery araka izany isika dia mety raha tsy ao amin'ny finoana loterana ianao fa finoana hafa, dia mety ho hitanao fa tsy voatery hoe tena hitovy amin'izao zavatra lazaina eto ny fampianarana voarainao amin'ny fiangonana misy anao, nefa araka ny efa nolazaiko tany aloha dia ny soratra masina no ananantsika hahafahantsika mamantatra izay marina rehetra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Koa mba nasanao ary hijery araka ny soratra masina, mba izany no hiorenan'ny faharesen-dahatra ao, fa tsy
teny tsara lahatra na olona na zavatra hala amin'izany no hampiorenanao ny finoanao, fa ny soratra masina tokoa dia ilay tenin'Andriamanitra dia Jesosy izany. Ireo teboka telo ireo araka izany no hojerentsika atao amin'ny hoe fototra, dia ny fototra hamaritatsika, hampiavahantsika ny mahasamihafa na mampitovy ny fomba fijery kristiana sy ny fomba fijery ny psikologa sy ny psikolojia mahazatra. Araka izany dia hojerentsika voalohany ny amin'ny mahampanota izay lazain'ny soratra masina fa efa tao amin'ny razantsika isika, dia i Adama moa zany farataminy amin'izany tamin'ny zavatra rehetra natao nanota tao amin'ny Adama isika, ary nandova ny ota ny Adama rehetra, lasa mpanota ny natiorantsika noho ny fahotana izay nataon'ny Adama. Io moa dia fahamarinana raisitsika amin'ny soratra masina. Raha jerentsika ohatra ny amin'ny Hebreo, raha nampitahany amin'ny Kristy sy Melkizedeka ny mpanompon'Andriamanitra mpanoratra ny Hebreo, dia nolazainy fa i Melkizedeka dia mpisorona be mbola ambony ny mpisorona be hafa, satria ny mpisorona be hafa dia taranaky Abrahama, kanefa i Abrahama dia efa nanolotra fanatitra tamin'ny alalan'ny Melkizedeka. Zany hoe lazainy ny Hebreo fa efa tao amin'ny Abrahama iarona sy ny taranany rehetra zany tamin'ny Abrahama nanolotra an'ilay fanatitra. Zany hoe lehibe noho i Abrahama Melkizedeka, zany hoe lehibe noho ny mpisorona hafa rehetra zay taranaky iarona zay taranaky Abrahama i Melkizedeka. Ary zany moa natao dia hampitahana an'i Kristy sy Melkizedeka. Fa ny fahamarina tsoatsika amin'ny alalan'izay fampitahana izay dia hoe isika koa zany dia efa ao amin'ny razambentsika amin'ny zavatra ataony rehetra, ary zay no mahatonga antsika handova ozona sy handova fitahiana amin'ny alalan'ny razambentsika. Ka raha nanota isika dia manota dia mandova ny vokatra rehetra zay ny zafintsika sy ny zanantsika sy ny taranantsika rehetra. Tahaka izany koa ny zavatra nataon'ny razambentsika taloha dia mandova izany isika, fa isaoran'Andriamanitra fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia afaka manapaka izany ozona izany teo amin'ny fijaliana no efa nanapahana izany. Ary zany mahatonga ny olona sasany hoe diso, satria manely hoe tongava aty hanapaka ozona, tongava aty hanapaka ozona, dia ohatrany hoe vao vao nanao ny fanapahana ozona tadidio. Fa ho antsika kristianina dia efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fanapahana ny ozona rehetra zay nilovantsika tamin'ny razantsika, ka raisintsika izany amin'ny alalan'ny finoana zay miseho miharihary eo amin'ny batisa zay andrasan'Andriamanitra antsika koa ho isan'ny zanany. Koa rehefa vita batisa isika dia efa tsy ambanin'ny ozona zay mety ho nilovantsika tamin'ny razantsika intsony. Anjarantsika fotsiny ny mino sy matoky amin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra, fa ny zavatsoan'ny lanitra rehetra araka ny tenin'ny Efesianina no efa nomen'Andriamanitra antsika, ny fahasoavan'ny lanitra rehetra no efa nomen'Andriamanitra antsika, ka noho izany efa tsy ambanin'ny ozona intsony isika. Ary izany zany dia maritana fa mpanota tokoa isika, ary nandova ilay natiora mahampanota tao amin'ny Adama, satria raha nanota i Adama dia efa nanota ao aminy ny olombelona rehetra taranany. Ary zany dia manafoana ilay fomba filaza zay ilay eritreritra ny olona sasany indraindray hoe tsy Adama rery ny olombelona ny harian'Andriamanitra fa maro, satria raha vao maro ny olombelona ny harian'Andriamanitra dia tadio fa Adama no voalaza fa nanota, Adama sy Eva. Raha Adama sy Eva nanota dia ny taranak'izy ireo ihany no azo lazaina hoe mpanota. Zany hoe zany misy taranak'olombelona tsy mpanota raha zay teoria zay zany no idirana lalina, fa tsy marina nefa zay, tsy araka ny soratra masina zay, fa raha ny soratra masina dia mazava fa mpanota isika rehetra tao amin'ny Adama, araka ny lazain'ny Romana moa zany fa sahala amin'izay koa mihoatra lavitra noho izay ny fahasoavana. Ka raha nanota tamin'ny alalan'ny olona iray isika dia amin'ny alalan'ny olona iray koa dia Jesosy Kristy no andovantsika fiainana, andovantsika fiainana vaovao dia ny famonjena raisinao amin'i Jesosy. Fa olona iray ho izy no nidirany fahotana tamin'izao tontolo izao, dia olona iray koa no ahafahantsika mivoaka
amin'izany fahotana izany, amin'izany mahampanota izany. Io moa dia ilay hoe fahotana natiora amin'ny maha olombelona antsika. Io efa ao anatsika, efa nilovaintsika, ary izany fahotana efa nilovaintsika izany no tsy maintsy iterahana antsika indray. Zay efa tafiditra ao amin'ny resaka famonjena antsika izay, satria zany sotra masina fa tsy misy afaka manatona an'Andriamanitra raha tsy nateraka indray. De tenin Jesosy moa izany dia nateraka tamin'ny fanahy. Zay nanaovana tombo-kase antsika hoy ny soratra masina. Dia ny fanahy masina izany nateraka indray sika amin'ny alalan'ny fanahy masina izay efa nomena antsika ho tombo-kase ny fanavotana, dia efa tsy manana fahefana amintsika intsony izany natiora ota izany. Tsy manana, ary io moa zany matetika mahadiso ny olona maro indraindray ka mora malaky milaza fa efa mpanota, efa izao no nahariana anahy, efa fahalemena sy ny tariny. Zany dia tsy araka ny soratra masina, satria isika dia efa navotany rano Jesosy, efa nosasany rano Jesosy, tsy misy pentina loto tsy voasasany rano Jesosy. Ka raha namela heloka izy manadio, dia madio tokoa isika. Ary raha madio isika dia ny natiorantsika mihitsy no efa niova, ka efa lasa zanak'Andriamanitra. Ary zany no asahian'ny Jaona apôstôly milaza fa efa tsy mpanota itsika intsony isika, ary tsy mahay manota, satria efa ny natiorantsika no efa novana. Fantanena mipetraka nahoana ary tsika nefa no manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra matetika. Ary zay no tonga ao an-tsaintsika raha vao milaza hoe Jaona apôstôly hoe efa tsy mahay manota isika. Jaona ihany koa nilaza fa mandainga zay milaza fa tsy manota, mamita tena hozy izy milaza fa tsy manota. Ka ina ahoana ary ny fandeha izany? Misy karazany roa ilay ota, de ao ilay ota amin'ny maha natiora, ao koa ilay ota amin'ny maha hoe isika tsy mahatanteraka ny andrasan'Andriamanitra amintsika. Satria izay moa ny atao hoe ota raha jerena ara-poto-kevitra, de hoe noho ny hoe missing the mark, hoy izy ny fiteny vahiny, zany hoe raha misy tandro na tarigetra anankiray tokony tratrarina, tsy tonga eo amin'ilay tarigetra fa miala kely an'ilay tarigetra, dia ota izay. Ka raha io ota io dia manao tokoa isika amin'ny fiainantsika, manao zavatra tsy marina, manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, manao zavatra mifanohitra amin'izay sitrapon'Andriamanitra, eny manohitra n'Andriamanitra aza indraindray. Dia ireny zavatra rehetra ireny fahotana ataontsika ireny dia noho ny hoe isika olombelona dia zatra an'ilay fahotana mbola manana fahazarana amin'ilay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eny manana faniriana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany faniriana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany rehefa torotoronina araka ny tenin'Andriamanitra zay nampanoratany ny mpanompony de Jakoba moa zany, fa ny fahotana izy de teraka rehefa torontorontsika ny faniriany ratsy. Zany hoe rehefa misy faniriana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao, dia torontorontsika, eritreretintsika, volavolaintsika, ary zany de lasa miteraka ota. Ary rehefa miteraka ota, zany hoe fanoherana an'Andriamanitra, dia miteraka fahafatesana. Fa ny faniriana fotsiny dia tsy ampy ho fahotana, fa ny fitorontoronana azy no miteraka ota. Zany hoe rehefa tonga ilay faniriana dia azonao atao ny manday izany noho ny famindrampon'Andriamanitra. Raha ohatra zao hoe ny marika napetran'Andriamanitra ho an'i Jesosy zao dia ny ho maty eo ambony hazo fijaliana. Saika niala an'izay marika zay ohatra Jesosy, ary saika nisy faniriana tao hiala an'izay, ka nahatonga azy nanao an'izao hoe tsy azo isorina amiko vety kapoaka aty. Kanefa zay faniriana zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsy nitorontoronina, tsy nieritreritra izy hoe ahoana ny fomba hanatanterahana anazy. Nisy fotoana ihany izy saika nieritreritra, ka nanaovan'izao hoe nareo nisahirana ve nareo raha tsy nitondra antsy, tsy nitondra sabatra? Tsy nisahirana zao ny apôstôly. Manomboka amin'izao ohatra izy avarotony lambanareo vidiana sabatra. Ary zany sabatra zany nampiasan'ny Petera rehefa avy eo, rehefa amin'ny alina iny. Fa Jesosy amin'izay tsy nitafiditra ny fahotana izy, satria rehefa hitany hoe mafy ny ady, dia nandeha izy nitokana ambavaka.
dia rehefa nivavaka izy a dia nampaherezy ny anjelin'Andriamanitra, ary teo izy nilaza hoe aoka tsy ny sitrapoko no hatao. Zany hoe tsy nyvolavolainy hiteraka ota ilay eritreritra ilay faniriana fa no laviny, ka tsy ny sitrapoko izy ny atao fa ny anao. Zany ny fahatanterahany fahamarinan'Andriamanitra, dia navelany zany dia lasa tsy niteraka ota ilay faniriana. Izay ny amin'ny mahampanota-tsika, zany hoe misy ihany ilay faniriana, ny natiorantsika efa novay ny fiterahana indray ny fanahy. Mazava ho azy ny nofo mbola tsy novay nyzay, ary io resaka nofo io ny tena hoe hidiran'ny psikolojia lalina, ary satria mbola hitantsika amin'ny fandarana manaraka moa zany fiavahan'ny fanahy sy ny nofo sy ny aina izany. Fa am'izao zany dia nasehontsika ihany zany fa misy zavatra efa novaina tanteraka ao, efa nateraka indray. Matoa efa nateraka indray dia efa maty tanteraka, ary efa nalevina tokoa, araka ny tenintsika tafariny teo fa efa nalevina niaraka amin'ny Jesosy Kristy, ary efa nisy nateraka indray, misy zavatra efa nateraka indray ao. Mbola hitantsika manaraka moa ny antsiprian'izay. Fa eto zany tsika dia mamahatra fotsiny fa ilay natiora, ilay ozona dia efa nadio teo amin'ny Jesosy. Ilay mahadama efa madio teo amin'ny Jesosy. Fa ilay fahazarana kosa, ilay toetra dia mety mbola mitoetra ary mbola mipetraka amintsika, ary zany no mahatonga antsika hanota, zany mahatonga antsika hanohitra. Io no mahampanota antsika koa, ilazany Jaona fa mandainga sy mamita tena zay milaza fa tsy mpanota, fa ny tian'Andriamanitra dia ny hiaikenao ny fahotanao. Raha misy am'izay izy miaiky ny fahotany dia marina Andriamanitra ka hamela heloka. Hotoizantsika ny fandaharana, hijerevantsika ny landalikony amin'ny famonjena sy ny fahamasinana sy ny fanamasinana koa, fa mialohan'izay dia hihaino hira vetivety arsika. Aukati
eny ary ry havana malala amin'ny tompo tafaverina eto indray tsika hijery ny tohony fandaharana. Teo moa tsika dia nilaza ny amin'ny mahampanota sy tsy mahampanota antsika zay zavatra ataon'ny fanohitra ihany raha ny fijery maimaika sy ny fijery tsotra, kanefa efa naseho teo fa tsika dia zanak'Andriamanitra, nateraka Andriamanitra tamin'ny fanahy masina, ka rehefa naterany tsika dia olom-baovao koa dia tsy mahay manota ary tsy mpanota. Kanefa na dia efa niova sahala amin'izay ny natiorantsika dia mbola manana koa tsika fa toetra zay mbola raiky tapisaka amintsika, raiky tapisaka amin'ny nofontsika, zay toetra mbola mahatonga antsika hanota indray. Io moa ilay lazain'ny soratra masina fa rehefa tena hiseho izy Jesosy Kristy, zay vao tena ho tahaka azy tsika, hanana ny voninahiny, satria afafy amin'ny fahalovana, atsangana amin'ny voninahitra, ka sy atsangana koa amin'ny tsy fahalovana, zay ho tahaka an'izay tena iny indrenisika ho izy, ka na ny nofontsika dia hitsangana amin'izay voninahitra zay, ka amin'izay fotoana zay vao tena ho tanteraka ny fiterahana tanteraka antsika. Fa amin'izao zany dia ny fanahy aloha no nateraka indray. Mbola jerentsika lalina ny amin'ny fanahy sy ny vatana sy ny aina ho izy teo amin'ny fandarana manaraka, fa amin'izao zany dia mahita fotsiny tsika fa misy zavatra roa samihafa mila vana raha vao miresaka hoe mahampanota. Voalohany dia le hoe mahampanota ara-natiora nolovaina tamin'ny Adama dia efa nadio noho ny famonjena sy noho ny finoana an Jesosy. Fa ny mahampanota amin'ny toetra raiky tapisaka dia mbola eo, ary zany no tsy maintsy eketsika fahotana isan'andro, ka gnatahantsika famelan-keloka sy ibebahantsika, iovantsika. Mba hampahazava azy tanteraka dia ty misy ohatra mety hahazaho antsika azo bebe kokoa. Isika raha teraky Adama, naterany Adama dia sahala amin'ny hoe oharitsika amin'ny hoe zana-kisoa, zany hoe natiora na kisoa zany, na raha zany manana zany natiora na kisoa zany tsika dia manana ny toetra ny kisoa. Ny kisoa dia tia zavatra maloto, ny kisoa dia mitrongy ny tany amin'ny vavany, amin'ny orony, ny kisoa dia tia mahandro amin'ny rano maloto, ny kisoa dia tsy mahalala zany atao hoe fahadiovana, zany no ataony hoe kisoa. Ka rehefa nateraka indray sika dia sahala amin'ny hoe niova natiora tanteraka, ka niala amin'ny mahataranaka Adama fa lasa zanak'Andriamanitra. Ary raha niova tanteraka zany ilay kisoa dia ataontsika hoe lasa saka ilay kisoa, lasa saka ilay kisoa. Ny saka tia fahadiovana, manasa tarehy rehefa maraina, rehefa avy natory manasa tarehy, tsy tia milalao amin'ny vovoka. Ny saka tia madio, tsy tia rano maloto, zany ny amin'ny saka. Dia eritrereto hoe lasa sahala amin'izay tsika rehefa lasa zanak'Andriamanitra. Fa zao amin'izay nefa ilay saka, ilay kisoa niova saka, mety ataontsika hoe mbola manana fahazaran'ny kisoa, dia sahala amin'izay ilay hoe saka zany mbola lasa mahandro amin'ny ranom-potaka indray mandeha. Sahala amin'izay zany nataontsika kristiana nateraka indray, mbola miverina amin'ilay fahalotoana teo aloha, zay moa lazan'ny soratra masina hoe miverina amin'ny lohany, miverina amin'ny fahotana teo aloha. Dia sahala amin'izay saka efa novain'Andriamanitra ho saka izy, nefa mbola miverina amin'ilay fahotana, kanefa misy fahazarana ao. Dia ireny fahazarana ireny ilay loto napetraka ilay Adama ela novonoina amin'ny nenina sy ny fibebahana isan'andro. Zany hoe rehefa mahatsapa ilay saka, rehefa mpahatsiaroviny fanahy masina zany isika, fa efa tsy naman'izao tontolo izao tsony, efa tsy tokony ho tahaka izao tontolo izao tsony, fa araka ilay lohatenitsika dia hoe fa tokony efa hihavao amin'ny fanavaozana ny saina, dia eo zany izy tokony hoe havela n'izay toetra zay, ary zay mamela ny toetra ratsy zay no atao hoe mibebaka, abaribary, ekena eo anatrehan'Andriamanitra ilay izy, zay ilay hoe miaiky heloka. Rehefa ekena eo anatrehan'Andriamanitra ilay izy dia mamindra fo Andriamanitra ary mamela ny heloka. Rehefa madio amin'izay tsika dia zay amin'izay, rehefa madio tsika dia omeny famindram-po, omeny fahasoavana ho afaka manohitra izany fahotana izany amin'ny manaraka. Io moa ilay hoe famonjena. Famonjena dia fampitafiana an' Jesosy, ampitafiany fahamarinana isika, zay ilay hoe no hamarinana maimaim-poana isika, ka mitafy an' Jesosy.
fa raha ny amintsika ihany dia tsy afaka iseho anatran'andriamanitra. Raha tadintsika ilay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay lehilahy nasaina hamonjy fampakaram-bady, tsy nitondra ny akanjo foentina amin'ny fampakaram-bady, na dia mendrika azy ny maha izy azy, matoa izy nasaina dia eritreretina hoe tandrify azy ny hasaina amin'ny fampakaram-bady io, na dia mendrika azy aza ny fanasana azy ny maha izy azy dia tsy mendrika izy satria tsy nitafy ilay akanjo mendrika an'izany fotoana lehibe zany. Dia sahala amin'izay koa isika, rehefa namindra fo amintsika Andriamanitra dia namela ny helitsika Andriamanitra. Rehefa namindra ny fo amintsika ny Andriamanitra dia vonona hiteraka antsika indray Andriamanitra. Nefa raha izany fahamarinana izany no hoe amin'ny ataontsika, amin'ny asantsika zany no entsika mirehireo anatran'Andriamanitra dia zava-poana izany ary tsisy dikany izany. Ary zay lazan'Andriamanitra hoe ho tanterahanareo amin'ny nofo vao izy izay natombokareo amin'ny fanahy. Zany hoe zavatra niraisinareo tamin'ny finoana, niraisinareo maimaim-poana dia resaka nofo, resaka asan'ny tena, asan'ny nofo, izany hoe no eritreretinareo hanatanterahana azy. Hoy Paoly, hahatanteraka ilay zavatra efa natombok'Andriamanitra. Tsia, fa aoka Andriamanitra zay efa nanomboka asa tsara ao aminareo no hahatanteraka izany. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra hoe tafiny isika, tafiny an'i Jesosy isika, fa tsy isika no hoe manana zavatra azo ireharehana ao anatran'Andriamanitra. Raha manatona ny fahamasinan'Andriamanitra isika dia satria mitafy an'i Jesosy. Arak'izany dia io mampanota io nolovaintsika tamin'ny Adama, kanefa rehefa nateraka indray tsika dia lasa olom-baovao amin'ny Kristy, mbola manana n'ilay fahazarana nefa tsika. Dia io fahazarana io dia tsy ahafahantsika mitsangana mijoro eo anatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra. Tafiana ary sika ny fahamarinana dia Jesosy zany, marina isika, fahamarinana maimaim-poana nomenantsika. Ary zany fahamarinantsika noho ny fanantsika an' Jesosy zany dia tokony hahasahy antsika na inona misy amin'izao fiainana zao, na inona tenenin'ilay mpiapanga dia Satana zay. Izy ihany ny ataony isan'andro dia ny miapanga atsika amin'ilay fahazarana mampanota atsika, ilay fahazarana tsy mety, ilay fahazarana tsy tandrify ny sitrapon'Andriamanitra. Ireny no iampangany devoly antsika isan'andro, sady ampangainy eo anatrehan'Andriamanitra isika no ampangainy koa amin'ny tenantsika, no ampangainy amin'ny namantsika. Ary isika koa dia manaiky hataon'ny devoly fitaovana matetika hiampanga ny namantsika. Io no tsy sitraky Jesosy izany fiampangana izany, satria ho izy ny andrefesanao ny hafa no handrefesana anao koa, ny amarananao ny hafa no hamarana anao koa. Ny fananantsika Jesosy ijoroantsika, asahiantsika na inona fampiangana ataon'ilay fahavalo. Zany hoe tsy avelantsika, na dia manao zao izy hoe anao tsy mendrika anao no hanao an'izao, tsy mendrika anao no hanao an'izao, tsy mendrika anao ny handray, tsy mendrika anao ny hivavaka, tsy mendrika anao ny handehana am-piangonana, tsy mendrika anao ny maro zavatra hiampangany devoly anao. Dia tsotra no avalinao azy, marina izany. Ary ikeko ao anatrehan'Andriamanitra fampanota tsy mendrika, ary mangataka ny famindrampony aho ho afaka miala amin'izany ary tsy hanao izany intsony. Fa zao tsy izany no ireharehako sy asahiako manantona, fa kosa Jesosy hitafiako. Fahamarinana maimaim-poana no efa nomenahy, ary zany no ijoroako. Zay lay famonjena, ny vonjena isika teo amin'ny hazofijaliana noho ny finoana dia raisintsika izany famonjena izany noho ny famindrampon'Andriamanitra. Ary rehefa raisitsika izany famonjena izany dia tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Efa tsy ponina ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra sony tsika, fa efa tafiditra ao amin'ilay fampakaram-bady. Rehefa tafiditra ao kosa nefa tsika dia tsy maintsy mitafy an'i Jesosy, satria izany ny fahamarinana ahasahiantsika miseho anatran'Andriamanitra. Izany moa dia atao sarisary amin'ireny robe pastoral, na akanjo fanamian'ny pastora, na akanjo fanamian'ny ampiandry raha hanao ny asa, satria izy ireo miditra ao amin'ilay toerana masina, ilay altara, dia raha mitafy an'iny izy dia iny no Jesosy hitafiany, iny no hita aminy.
Ka mahatonga antsika loterana raha milaza hoe raha mandohaliko ho anoloan'ny mpiandry isika dia tsy ilay mpiandry no andohalefantsika fa i Jesosy. Ary iny akanjo iny no manarona ny maha izy azy rehetra ka tsy ahitana aniny olona iny intsony. Raha manatona anazy ianao dia Jesosy no tokony ho hitanao, Jesosy no andohalefanao, fanetrentenanao eo anatrehan'i Jesosy no ataonao. Avelanao any firarihanao sy ny maha olo ambony anao sy ny maha olona lehibe anao, fa manaiky ianao fa handohaliko anatrehan'i Jesosy. Sahala am'izany koa ny pastora raha miditra amin'ny altara dia manao iny fitafiana iny, ka na inona nataony dia saromany famindrapon'Andriamanitra izy, saromany Jesosy izy, hamarinina maimaim-poana izy. Izay ny famonjena, izany ny tombony ananantsika zay efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany mahatonga ny hoe ny olona tsy vita batisa dia tsy afaka mahazo anjara amin'ny fanasan'ny tompo, satria mbola tsy manana an Jesosy hitafiana izy, mbola tsy nandray an Jesosy izy, mbola tsy niaiky ny mampanota azy izy. Misy dingana vitsivitsy hitantsika teo voalohany, mpanota ary natiora zay tsy maintsy ekena. Io maro ny gentilisy manao an'izao, zao ne tsy manao ratsy ianao fa nandohota tamin'ny Adama, ary zany dia tsy maintsy ateraka indray ianao vao afaka miditra ao fanjakan'Andriamanitra. Misy fahazarana mbola tsy mety miala, fa ireny fahazarana indray ireny dia vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana, ary ny fitafianan'i Jesosy no fahamarinantsika ahafahantsika mijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Teboka farany zay hojerentsika dia amin'ny fahamasinana. Io teboka io moa dia somary tsy mampitovy hevitra ny maro ihany indraindray. Misy ny mandray ny tenin'Andriamanitra hilaza fa itsika dia tsy maintsy miezaka mafy ho masina sy ho ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra rehefa voavonjy. Zany moa dia matetika raisina amin'ilay tenin'Andriamanitra milaza fa hazony ny famonjena na velezo mafy ny tenanao na miazakaza toy izy fiazakazahana, tsy diso ho azy zany, fa ny fahadisoany dia raha vao miala ny fanahy masina, raha vao miala ilay mpanao ny asa, raha vao isika no manao ny asa dia tsy izy izay. Ny fanamasinana dia asa ny fanahy masina fa tsy asantsika olombelona. Ny fanahy masina no mampahatsiaro anao ny mahatsinotsinona anao, mampahatsiaro anao ny maharatsy anao, ka mitarika anao ho amin'ny famindrampon'Andriamanitra zay hahazahoanao ny fahasoavan'ny fanamasinana. Ka raha io fahasoavan'ny fanamasinana io dia izy no manova toetranao rehefa manaiky ianao ny hovainy toetra. Izay no teboka tena mila tsindriana, zay hoe manaiky ny fanaovan'ny toetra, manaiky ny asan'ny fanahy masina. Tsarovy fa Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia tsy manery antsika amin'ny safiditsika zany, fa ny ataony mandrakariva dia manome safidy malalaka antsika, ataony eo alohantsika ny fiainana sy ny fahafatesana anjarantsika amin'ny safidy ny fiainana. Dia tahaka izany koa ny amin'ny fanamasinana, lazain'ny soratra masina hoe aza mamono fanahy izay nanisihana tombo-kasihy anareo. Izany hoe anjarantsika ny tsy mamono ny asan'ny fanahy. Ary zay le tenin'i Jesosy fa aza raha miteny ratsy avy nareo izy dia mbola azo eritreretina ihany ny hamelana ny helokareo raha mibebaka, fa raha miteny ratsy ny fanahy masina nareo dia tsisy hevitra, satria ny fanahy masina zay hivavaka ao anareo mihitsy, ny fanahy masina izay hanoro hevitra anareo mihitsy no efa nolavinareo. Ka ny fanahy masinana zany dia fanekena ny fiasan'ny fanahy masina, dia ny afon'ny fanahy masina zay tsy vonoitsika. Haninona moa ny afon'ny fanahy masina? Ny afon'ny fanahy masina dia handoro ny izaho rehetra, ny sitrapony nofo rehetra. Mbola jerentsika manaraka ho ny momba ny nofo sy ny fanahy sy ny aina, ny fomba fiarahany ireo miasa. Fa ny zavatra mila fantatsika dia io fanahy masina zay nomena antsika ho tombo-kase io, nomena antsika izy io satria misy antony, dia ny hanarina, hanavao, hanahatanteraka antsika. Ka raha jerentsika ny fivavaka Paoly dia matetika averimberiny zay hoe fiarovan'ny fanahy masina mba ho tanteraka noho ny asan'ny fanahy masina. Izy dia mivavaka amin'ny fivavaka izay tsy azo ny tononona, tena tsy azo ny tononona. Misy olona malaky milaza hoe io fivavahana amin'ny teny tsy fantatra, io fivavahana amin'ny tsy azo tononona io. Raha mamaky ny soratra masina dia tsika dia mazava fa lazainy fa ny fanahy masina hoy izy, ny fanahy no mivavaka ho anareo
fa nahianareo izy de tsy mahalala zay vavaka ataonareo fa ny fanahy masina no mivavaka ao anareo amin'ny fivavahana zay tsy azo tononona ka mivavaka ho antsika izy handoro ny adamaela rehetra, handoro ny fizahozahoana rehetra, handoro ilay filazana fa izaho no marina. Jereo fa mitondra antsika amin'ny fietretena lalina ny sitrapon'Andriamanitra. Jerentsika indray mandeha, voalohany novainy natiorantsika, faharoa nampiakanjoiny an Jesosy isika. Zany hoe efa tsy ekena ntsony zany hoe ny amiko no hita fa efa niakanjo an Jesosy, ary mbola tsy tapitra hatreo fa ovainy tanteraka am'izay tsika ilay voa nataony ao anatsika dia ny fiterahana indray miasa tsikelikely manavao antsika avy ao anaty, izay asa ny fanahy masina zay le manavao ny saina, ka miasa tsikelikely ao anatytsika hanamasina antsika, ary zany fanamasina zany moa dia fanokanana ho an'Andriamanitra. Zany hoe atoka ny fanahy masina tsikelikely ho amin'ny asan'Andriamanitra feno isika, ka na inona ataotsika dia araka ny ten'Andriamanitra hataotsika amin'ny anaran'i Jesosy, na inona ataotsika dia araka ny ten'Andriamanitra hataotsika ho voninahitr'Andriamanitra, na inona ataotsika dia hataotsika amin'ny anaran'i Jesosy, zany hoe araka koa ny sitrapon'i Jesosy. Asan'ny fanahy masina izany, izy no mitarika antsika, izy no mitondra fibebahana lalina ao amintsika, izy no manoro antsika izay tokony ataotsika, izy no manome ny hery ho antsika, izy no tompony asa, izy no mahatanteraka an'izany, araka ny lazain'ny soratra masina fa izy zay manome fandrena tsara anareo izy no hahatanteraka izany, satria sady izy no manome ny faniriana, mbola izy koa no manonao ny fanatanterahana araka ny soratra masina. Zany hoe Jesosy miasa amin'ny fanahy masina, ny ray miasa amin'ny fanahy masina araka ny teny Jesosy fa zahay sindray hoe hitoetra ao aminareo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no miasa ao amintsika hahatanteraka ny fahamasinana, ary zany fahamasinana zany dia fiainana bebebahana izany, fiainana fanolorantena izany, tsy vita ndray andro fa mandeha tsikelikely, hita manerana ny soratra masina izany fa tsy asa ndray andro, ary zany de tsy hiteraka fireharehana ho antsika fa kosa hiteraka fiainam-bavaka ho antsika. Raha mahita ny rahalahy hafa isika zay mety hoe lazaintsika hoe vao zazavao amin'ny finoana, dia tsy hanao tsy hitory azy tsika, tsy hanameloka azy tsika, tsy hiapanga azy tsika, fa kosa ny ataotsika dia ny hivavaka mba hiasan'ny fanahy masina io rahalahy na anambavy ao amin'ny tompo io. Zay amin'ny ankapobeny ny teboka telo zay nijerentsika androany. Mety mametra-panontaniana nareo hoe nahoana zay tsy nanaraka ny rafitra mahazatra drika, de ilay hoe fijerena ny psikolojia mahazatra, ny psikolojia tena izy, ny fijereny soratra masina ary ny fampiarana. Mety marina izany, kanefa ho hitatsika ao aoriana kely ao fa ireo teboka ireo no hahafahantsika manavaka, mampiavaka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fijereny psikolojia. Hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve zany sa tsia? Satria ny psikolojia dia mijery izay hoe toetra, izay mijery ny psikolojia zay le hoe toetra avy any ivelany, zany hoe ilay fanabeazana, ilay manodidina. Mijery koa ny psikolojia fa tsisy olona ratsy ho azy, fa ny manodidina no manefy ny olona tsirairay. Mijery koa ny psikolojia fa tsika dia natao ho tsara, manana eritreritra tsara, manohitra ny resaka mampanota izany fa ho hitantsika lalindalina amin'ny fotoana manaraka. Ny psikolojia dia tsy miankina amin'ny famonjena izany, tsy fahamarinana itafiana no jeren'ny psikolojia, fa kosa fahamarinana azo noho ny fiezahana, tsy fahamasinana vokatry ny asan'ny fanahy no jeren'ny psikolojia, fa fahamasinana no vokatry ny teoria maro samihafa dia ny fanoloran-kevitra hoe zao ataovy de ho tanteraka io. Zany no iaingan'ny psikolojia. Ny psikolojia dia tsy mijery an Jesosy hitafianao, fa kosa manome anao torohevitra hoentinao mihatsara, manome anao fomba fijery zay lazaina matetika am'le hoe positivisme na positivité, hoe
pozitiva mandrakariva hoe mijery ny tsara mandrakariva de am'izay état d'esprit na fomba fisainana zay zany a de hoe rehefa manano fomba fisaina io anao de mandeha ho azy ny fiainanao. Tsy zany ny soratra masina, tsy zany lazany soratra masina fa kosa fitafiana an' Jesosy, fiaikena ny mahampanota, fiaikenykeloka, fiovana natiora amin'ny finoana an' Jesosy, fihamasinana amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina, izany lazany Jesosy. Zany hoe somary ny fitiniko raha ny fampitahana ny psikolojia sy ny fampianarana kristiana, nefa zay de aza ho antsika sary an-tsaina sahady hoe ahoana no ho fiasan'ity resaky ny hitatsika androany ity de niteboka telo ny mampanota, ny famonjena sy ny fahamasinana any aoriana any. Raha misy moa fanontaniana dia araka ny teniko aza misalasala manantona ny ray aman-dreny pastora maro samihafa, aza misalasala koa manoratra ao amin'ny Facebook tsika groupe Facebook tsika dia ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy, ary koa ato amin'ny blog luterana-malagasy.org dia azonareo atao ny manao commentaire na mametraka fanontaniana raha misy fanontaniana tianareo hapetraka mahakasika izany rehetra izany. Misy koa ireo ray aman-dreny maro samihafa pastora zay manoratra fampianarana mahakasika ireo loha hevitra ny hazavaintsika ireo, fa na dia eo zany rehetra zany dia voalohany indrindra dia hakekezo ny ray aman-dreny mpitandrina na ny pastora amin'ny fiangonana misy anao. Zay ary tompoko fa dia hivavaka isika ho fisaron'Andriamanitra ny amin'ny fotoana zay nomeny antsika androany sy ny fianarana zay nomeny antsika androany, zay somary lavalava ihany ho ialana tsiny kanefa mino zahay fa ny hahasoantsika no anton'izany rehetra izany. Iara hivavaka isika. Sotranao zahay Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina, tsy Andriamanitra telo fa tokana, de ilay telo zay ray namorona nanavitra ary manamasitra anay. Eny efa miasa aminay ianao amin'ny teninao, ary fantatray fa ny devoly koa dia te hiasa aminay amin'ny fiteniny sy amin'ny fomba maro samihafa. Aza maelinay rery Jesosy miasa betsaka aminay, tariho amin'ny lalana marina zahay, tariho amin'ny fampianarana marina zahay. Ny anaranao Jesosy no ivavahanay sy angatahanay koa ampitoetra ny teninao rehetra zay fanazaraina taminay. Amen.